Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy izy mba azy. Impactante deuxième édition. Tanora misy fentsakeny andiany fary. Asiviteka mafy. Zao tsy de lava ny toroteny. Tsy de ampianatra lavabe tsy toroteny lavabe ampianatra zavatra fohifohy atsika izay mieritseritra ny tena no tafita ary ho lasa lavitra de mijanona eo manam-pavita ny toroteny. Ataovy amen zany. Amen. Raha mieritseritra ianao fa ohatrany tsy ho tafavoaka tsony mandehana mody. Ozy ianao ny aty ohatrany tsisy paika tsony pasteur amin'ny fiainako ninina toroteny reko ndana mody. Fa raha mbola mieritseritra ianao fa mbola misy azy antenaina mijanona vetivety aloha e. Amen. Iteka se resy lahatra. Alleluia. Tenin'Andriamanitra ohatrany tsy de tena tsara loatra ty vakiko ty fitomanina toko fahatelo andeny fafita amby roapolo. Ohatrany tsy de tena tsara loatra. Tena ny onirana ohatrany tsy de tena tsara loatra. Ohatrany tsy de tena tsara loatra. Fitomanina toko fahatelo andeny fafita amby roapolo manao hoe tsara amin'ny tanora ny mitondra zioka, tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Ahoana hoe tsara amin'ny olona mitondra zioka raha mbola tanora izy. Ohatrany misy zavatra kely mikorondrona kely zany. Asana fisinina. Sany aminareo tsy mikorondrona. Izy ty misy fisianina ny jerevokely fa hitanareo. Misy fisy kely mananana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Avereno hoe ohatrany tsy de tsara zany tenin'Andriamanitra satria ampitondraina inona ianao zany? Ampitondraina zioka. Izy mivonona hitondra zioka. Jery ny hafa aloha izy fanapakevitra resiny. Fa ny Baiboly miteny hoe tsara amin'ny tanora, tsara amin'ny olona mitondra inona hoe? Raha mbola maninona? Raha mbola tanora izy. Inona ny dikan'izany teny zany? Raha mbola tanora raha lasana vavy eno tsara ary tanora namanisana de tsara miatrika zavatra mafy, tsara miatrika mahita ny zavatra manahirana rehetrarehetra, tsara ny mahita karazana olana. Efa nahita olona antitra tsara lasana vavy, inonareo tsara? Efa nahita olona antitra vala amin'ny 70 taona no migadra any an-tanimora. Any izy vao nahita zioka. Efa nahita olona any amin'ny 25 taona vao manatrika olana mavesatra. Tamin'ny fatanorana de ny liba, tany amin'ny fatanorana de ny sotro, tany amin'ny fatanorana ny foka, tany amin'ny fatanorana nanao adalana, tany amin'ny fatanorana na pirafy, tany amin'ny fatanorana nanao karazam-piainana no heverina fa plaisir. Fa rehefa antitra vao nahita ny taolana. Hoy ny voalaza ny Baiboly eto hoe tsara amin'ny tanora, tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Manana ny fatanorana no fakana expérience. Tenenao zay ny onilanao. Ny fatanorana no fakana expérience. Na ao anatin'ny tsara na ao anatin'ny ratsy. Indray andro Davida dia zao ny tenin'ny Davida. Zao ny tenin'ny Davida indray andro. Rehefa izy andeha hiady amin'ny Goliata. Izy andeha hiady amin'ny Goliata dia zao ny tenin'ny Davida. Rehefa nanatrika ny Saoly izy dia zao ny tenin'ny Davida.
ny mpanomponao izy izy ndray andro dia niady tamin'ny liona sy ny bera. Nisy liona ozy izy andeha andramatra ny zanak'ondry, ary nenjehako zany liona izany dia nazomiko tamin'ny somina, dia ny samaha, dia ny vonoko, dia ny matoko. Liona sy ny bera hoy Davida, samy maty ny mpanomponao. Ary Filistina tsy mifora io mantsy ny Goliata dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny. I Goliata io dia tahaka ny anankiray amin'ireny. Inona ny tiany Baiboly tenenina? Davida dia nanana expérience mialohan'ny hatreny any Goliata, mialohan'ny hatreny any Filistina, mialohan'ny nampanjaka azy, mialohan'ny hadiavany Saoly taminy, dia nanana expérience izy. Expérience nanana fahatsapana niady tamin'ny liona ary niady tamin'ny bera. Ianonareo tanora tsara, amin'ny fatanorana dia misy zavatra mahafinaritra. Teneniny eo anirana hoe misy zavatra mahafinaritra hoe misy fahombiazana, misy fotoana ianao mandresy, misy fotoana ianao mahomby, misy fotoana mety ny fiainanao. Eno izao ry tanora, raha tojo an'ireny ianao hoe mahafinaritra daholo ny zavatra ataonao, miditra ny vola dia ny mbola tanora, afaka baky ianao, mety ny fiainana, nety tsara ny mariazy sy ny fifankatiavana. Tanora ianao dia efa navita trano, tanora ianao dia efa nahazo tomobile, tanora ianao efa nahazo moto, tanora ianao efa manana million maro any amin'ny banky. Dia eno izao, aza faly fotsiny fa nahazo million, aza faly fotsiny fa nahazo tomobile, aza faly fotsiny fa afaka fanadinana, aza faly fotsiny fa lasa directeur, fa mandraisa lesona, mandraisa lesona. Inona ny nahatonga nanaomby? Inona ny fitondran-tena nananako? Inona ny toetra nananako? Inona ny comportement nananako? Inona ny zavatra nataoko nahatonga nanaomby? Be da be amin'ny olona manko dia zao, rehefa naomby fotsiny izy dia faly, rehefa afaka baka fotsiny izy dia faly, rehefa nety fotsiny ny ataony dia faly, na hatsangana trano fotsiny izy dia faly. Fa ny olona manatsainy, ny olona maranitra dia tsy le izy navita zavatra fotsiny, fa maka expérience, maka expérience. Averiko, maka expérience. Avereny zay, maka expérience. Maka expérience. Inona ny zavatra nataoko natonga nanavita trano? Inona ny toetra nananako natonga na ohatry zao? Fa amin'ny fotoana ianao tsy mahay mandinika an'izay dia mety enjery ianao rapitso, mety darapika ianao rapitso. Fa nisy toetra tsara nanananao tao no matoa ianao naomby, nisy karaktera nanananao tao, nisy nity comportement nanananao tao, nisy zavatra nanananao tao natonga anao naomby, dia mila jery ianao reny mba hatonga anao itoy amin'le zavatra nanananao, itoy amin'ny expérience nanananao. Ohatra natonga anao mba navita trano, naangona 5 millions, nanangona 20 millions tany amin'ny banky. Zao ianao zao efa manana 50 millions, dia mety expérience anankiray hoe satria tsy misorotoka, satria tsy mifoka sigara. Any vao hitandry zareo le izy. Alleluia. Efa hitantsika daholo ihany ny momba an'ireny. Alleluia. Tsy fantatro, mety ianao mba nitsitsitsy kely vena tonga anao ny olona varinany amin'ny lamaody, ny olona varina manao loka, ianao niezaka niasa foana. Mila manana expérience ianao ary mandinika inona ny lalaka izorako natonga teto. Raha afaka baky ianao, afaka examen ianao, inona ny lalana izorako? Maka expérience. Zao daholo ny zavatra nataoko, zao ny zavatra nataoko, ity hotohizako, ty hotohizako, ty hotohizako, ity hotohizako. I Davida melohany hiatreny any Goliata dia tsy hoe niatrika ny Goliata fotsiny izy, fa nizara inona izy aloha? Nizara expérience tamin'ny Saoly izy,
ny mpanomponao ozy izy ny andron'ondrindrainy tany atsaha avy ny lihoana sy mibery andeha andramatra ny ondry teny enjehako nazoniko tamin'ny somina nakarapiko amin'izay nysamahako ny vavana nataoko an'izao ndratatatata iafika an'io amin'izay ao izy izy ohatra ny nanaovako ny ray any lihoana sy mibery ny anaovako ny goliata io androany expérience ataovy alleluia teneny mafy expérience hoe raha naomby ianao dia dinio ny lalana ny zorana zao ny nampahomby ahatonga anao tsy enjera rapitso zay ahatonga anao aninona hoe raha tsy te hidaraboka ianao rapitso raha tsy te enjera anao rapitso raha tsy te ho latsaka ao anaty fandrika ianao rapitso tadidio ny lalana ny zorana alleluia nefa na tsy naomboka io ary ianao mety tsy afaka baky ianao tamin'ity mety ianao le anisan'ny olona mampalahelo zay zavatra ataonao rehetra tsy tafavoaka zay zavatra ataonao rehetra tsy mety hatram'ny fiainam-pitiavanao zao tsy mety aza miteny hoe farana zao ve sisa ny hafarako zao ve ny hafarany tantarako te hampahery anao mbola tsy mifarana koa ny tantaranao mbola tsy mifarana na tsy mety daholo ny zavatra nataonao na nala BPC tsy afaka na nala baka tsy afaka niditra seconde spécial na tonga première niakatra terminal tsy afaka koa baka ny zavatra ataonao rehetrarehetra ohatra ny tsy mety ny asa atao mba manao ohatra ny ataon'ny olona tsy mety ny fiainam-pitiavana mikorotana velona tsisy ilana azy mihitsy dia aza miteny manao hoe za ty angamba ny totombo hitany fa mampahery anao koa misy expérience ajerenao koa ao misy expérience ajerenao ao ataovy alleluia misy fotoana mila maka expérience ao anatiny tsy fahombiazany tsy voatery aomby ianao va maka expérience fa na tsy naomby ary mila mandinika ianao taizany tsy nampahomby aho taiza le zavatra tsy nety inona ny tsy nampandeha teto inona ny tsy nampandeha teto ary ny tsy fahombiazana za dia miteny aminareo ny tsy fahombiazana dia point anankiray ho anao ihany koa averiko tsy voatery ny fahombiazana ihany ny point ho anao fa ny inona ihany koa ny tsy fahombiazana pasteur ertina maha-pasteur azy dia pasteur ny asany alleluia fa pasteur ertina tsy nianatra école biblique tsisy pasteur nampianatra hitondra fiangonana tsisy pasteur nanoro ao hoe zao ny fanaovana azy raha ndriary malala ertina tsisy olona nampianatra anao rehefa mitondra fiangonana zao ny fanaovana azy tsisy fantatrao ny anarako nianatra ny enjera nianatra tao anaty tsy fahombiazana ahoana hoe rehefa manao ianao nisy fotoana tadidiko tsara tamin'ny 2001 tamin'ny 2000 azafady tany ho any amin'ny 2000 hoe mba hanao croisade voalohany teto Antananarivo artista 700 no natsoky nandritsy ny efatrandro artista firy hoe amin'io tsisy vola tsisy ninina fa tena hoe anangona olona zao ny titre tamin'izay hoe lutte ino moa izy ina festival pour la lutte contre le sida tamin'izany fotoana zany zay zany nitondrahana azy mba hoe amrona tanora nahatsona artista 700 nanao fahasoanao inona ozy izy ianao izy terrain teo alarbi teo amin'ny lycée technique teo fiain'ny fotaka fiain'ny rano atraty ny rano am'izany sy fotaka am'izany io no ny diovinay anaovana an'le fitoriny fa lery le proviseur atao hoe isy anadio any le terrain atao nanaovana an'le fitoriny iray volana maherina anadio an'io namoaka ny fotaka atao sisa dia nisy fotoana nahazo olona ihany nahazo olona ihany tapitra le fotoam-bavaka ny herin'ino ozy izy ianao nisy olona manjatony ihany tonga tao firy hoe fa ny herin'iny nasaina le olona anankiray noveriny ozy alleluia nahazo expérience alleluia hitako tsara daholo ny zavatra nitranga aiza daholo ny lesoko aiza ny lesoko tena tsy nanenina
Tam'izany narahan'olona trosa ohatriny, trosana sono, trosana afisy, trosana radio, trosan'izao, trosana trosa. Fa izao misy saotra tompo. Fa izao tsara tam'izay angamba 420 taona na dimy anao any 720 taona ka anao any amin'ny 20 taona tano any angamba na oatra tano any amin'ny 20 taona. Mbola tanora tsara, zao ny teniko tamin'ny tompo, nandray expérience. Fa mbola tanora tsara, amin'ny tanora mitondra inona ozy izy? Mitondra zioka. Ino zao? Asivy tehaka raha ite. Tsy voatery ho ratsy ny fahoriana. Ahoana hoe azafady? Tsy voatery ho ratsy ny fijaliana. Raha mbola tanora ianao amin'izao fotoana izao, ka zanak'olona sahirana, zanak'olona mampalahelo, zanak'olona mafiady, eno izao mianara expérience, mandraisa expérience ao anatin'io fagnitsana io. Inona daholo ny lesona to? Aza maika hitovy amin'ny olona, aza maika azakazaka amin'ny olona efa mety ny fiainany, aza maika azakazaka hitovy amin'ny olona rehetrarehetra any ambadika sy mahita ny ankizy vavy mipelipelika efa mety ny fiainany, fa mandraisa expérience. Taizan'ny olona amin'ny papa sy maman na tonga nay nahandro ohatr'izao. Mety hitanao papanao mety mamilavo, mamanao mety mahivavy. Nareo menakavy le hitanareo le piloka le mpanao loto isaky ny lady arivo reny daholo. Tena reo le tena karazan'olona le piady an-tseny reny, dia mandraisa expérience. Inona no mahatonga ny fiainan'ny olona mety? Maninona izay menakavy ny ohatr'izao? Eo ianao no mijery. Ny fiainan'ny papa ohatr'izao, ny fiainan'ny maman ohatr'izao, ny fiainan'ny menakavy ohatr'izao. Aza mijanona fotsiny amin'ny hoe izay mo efa zaoko, izay mo mahantrako, izay mo aza mijanona amin'izany. Dinio no mampahantra anareo. Dinio no mahatonga anareo tsy tafavoaka. Makay expérience aizany olana. Mahatonga anay menakavy miteraka tsy manambady, ny zokona vavy matoa miteraka tsy manambady, ny lahevo misarabady, le vavy fahatelo misarabady, sady miteraka anankitelo dia roa vadiny, roa koa zanany. Aiza daholo le olana. Aza variana fotsiny efa zay mo efa zao mihitsy, zay zany mihitsy. Tsy zany le izy. Fa maka expérience. Inona navoa zoko vavy fahatelo, inona navoa zoko vavy matoa, inona natonga anay ohatr'izao, inona natonga ny ty fahantra ny ty, inona natonga ny trosy teo amin'ny fiainanay. Maka expérience. Ny tanora rehetra mandinika sy misaina randeha lavitra dia tsy mijanona fotsiny eo amin'le hoe tafita dia mijanona eo, na hoe mahantra dia mijanona eo. Maka mijery. Aizany olana, aizany natonga amin'ny papa sy maman korotana ny saraka. Inona ny antony? Mba hatonga anao oriana kely eo mba tsy hisaraka. Zay lalana nampahantra amin'ny papa sy maman tsy hampahantra intsony mandrakizay. Tovy alleluia. Mandray expérience. Raha tsy afaka baka ianao tsy voatery ho ratsy zany. Halleluia. Mijery ianao aizany lesoko, aizany olana. Inona ny tsy nahafaka baka? So dia nentin'le namako le namako le zanaky mimpanany reny le zanaky manakareny reny nentiny milalao izy efa manakareny fa manambola, zako mbola be lalao niaraka taminy any, zako mbola la niandro lalao taminy. So dia reny navoa, so dia la niandro tamin'ny Facebook zay tsy nahafaka baka. So dia la niandro tamin'ny lehilahy narary fo foana tamin'le raha zay rary iny foana amin'le. So dia iny tsy nahafaka baka. Mandray expérience. Fa tsy mijanona fotsiny any amin'le hoe tsy afaka, fa mandray inona hoe taizany olana, taizany problème. Dia ny mbola tanora dia mila mahay mandinika. Tsara amin'ny tanora, ozy izy voalaza ny baiboly hoe amin'ny andro mahory dia mieritsereta. Amin'ny andro mafaly ny voalaza ny baiboly dia mifaly amin'ny andro mahory dia mieritra. Misy zavatra raha vao mandalo olana ianao dia mandinika lalina ianao amin'ny alina. Aza miteny efa zao mo ny fiainanay menakavy manta mitsireritra ny hafa fotsiny, sambatra arianina. Za rehefa tonga tamin'ny Frantsa dia mandinika hoe itsika gasy Madagasikara sady tsy vitany hoe firenena matra fa tena firenena faran'izay fadiran'ovana.
rehefa tena ampitahiny any andafy antsika tena tsy tazana mihitsy tsika. Ny lalan'ny olona ny lalana any France zany any Allemagne. Raha andeha ho any Allemagne na makao France ianao misy lalana faravakely ny anankidimy. Itsika nefa raha ho any Tamatavy lalana anankiray ary efa tena lavadavaka be. Tena ohatra zao ny olona ho any Marseille misy moyen de transport be da be makany Marseille. Raha no autoroute ny lalana fotsiny faravakely misy akidimy makany Marseille na makany Toulouse. Misy lalana be da be tsara ary tsisy lavaka anandray ary. Misy train, misafidy train anao na TGV ninnininy. Misy roplanina ninnininy. Raha ho any Majunga ianao tsisy lalana afa-tsy anankiray. Ary lalana faran'izay ratsy. Dia rehefa tonga any dia tsy manambany ny fireneko fotsiny na manandrasany amin'ny hafa fotsiny fa mandinika. Inona ny mampantra anay gasy? Inona mahatonga ny firenenay faible? Inona ny mahatonga anay zany tena mijery anao zany ny fiainan'ny olona. Ny olona any andafy any na raha mpamafatrano ny asany na mpamafatrano mpanadiotrano dia manana tomobile daholo. Aty na ny directeur ary indraindray sasany tsy manana scooter akory. Dia hitanao hoe inona ny tiako tenenina? Any amandinika Jesosy io. Aiza ny olanay gasy? Dia za zany isaky ny eny. Za zany tsy miteny fotsiny hoe efa firenena maty fa hitako daholo ny olana. Dia manao analizy dia maka expérience. Dia raha za mihitsy no atsony ireo mpanao politika ireo hoe pasteur Tina mba tolory sainy zay mahita hevitra tsika. Ataovy aleluia. Tsika tsy hanao politika, tsika tsy mirotsajotsaka aniny zany tsika. Fa tsika ndray raha manolo-tsaina, tsika tena miainga aminay expérience. Ny fiangonana vao ny oloko zany tsisy nampianatra an'izany. Fa inona daholo ny aingana? Tatony nampianjery, tatony tsy nampahomby, tatony misy fandriky, tatony mba nampahomby kely. Ino ny tohizako iny? Tatony olana, tatony ohatr' zao. Ny olona tena mandinika ary andeha lavitra. Dia tsy mijanona fotsiny eo fahombiazana na ny tsy fahombiazana fa mandray lesona, mandray expérience. Inona ny tokony ho amboarina, inona ny tokony ho ahitsy. Ry tanora isan'ny tonga eto andeha lavitra ny enao ary ho lasa lavitra ny enao. Ho lasa lavitra ny enao. Raha anisan'ilay fianakaviana tsy mety reny mihitsy ny fiainanareo Menakavy, ndana mandinika androany alina. Aiza daholo ny olana Menakavy reto? Mahatonga ny olona sasany mandeha lavitra ny fiainany. Maninona izay Menakavy ny tavela eto? Maninona izay Menakavy misaratsara bady daholo izay Menakavy ato? Maninona izay mamolava? Maninona izay miboka ny trosa? Maninona ny tsy mety mihitsy ny fiainanay? Mandinira alina dia mandray salesona. Mazava sa tsy mazava zay? Mazava ve ho asa tsy mazava? Aza variana mitomany, aza variana mitaraina. Indrindrandrindra ohatra eto mampianatra ny tanora resam-pitiavana zao eto amin'izao tontolo izao dia mifandrombandrombaka ny olona. Manina hoe ny olona? Ny tanora zany amin'izao fotoana izao dia manao ohatra n'ireny mialatsiny amin'ny teny aty fa mifanesika fotsiny ny olona hoe mifanesika dia ndao hifanesika. Attention, tsy izay lalana andehanan'ny olona rehetra dia mety, tsy izay lalana ifandromban'ny olona dia tsara, tsy izay ifandromban'ny olona dia mety aminao. Be da be amin'ny tanora amin'izao fotoana izao nefa very repère. Betsaka amin'ny tanora amin'ny very repère. Tsy hitany intsony aiza ny lalana le. Be da be amin'ny tanora. Any andafy any moa no hitanao tena mifoka drogue daholo. Ankizy vavy kely 12 taona, 14 taona efa miaraka amin'ny sigara eny an-dalana. Zany ny fiainan'ny tanora sasany amina drogue, katrana stress, ao anaty adalana daholo. Ka tsy hoe mety amin'ny vazaha na mety amin'ny olona, mety hiazakazahany tanora rehetrarehetra dia andeha hiazakazaka any ianao. Attention fa be da be fandriky. Indrindrandrindra amin'ny fiainam-pitiavana. Zao ngery ankizy vavy moa ny tena resaka eto. Ianao ane voadony indray mandeha tonga dia tsy hoe veloma akory tany fa mety ho tafarina ihany fa enjakenjana.
sanatria miteraka tsy manambady indray mandeha indro ka tsy zay lalana falehan'ny olona dia mety dolo daholy iratsika zavatra anankiray faharoa amaranako azy zavatra anankiray faharoa resako amin'ray eto momba n'izany hoe directive divine na ny fitarihana avy amin'Andriamanitra inona hoe fitarihana avy amin'Andriamanitra mahafinaritra ana aloha zany mahita anareo eto ny akamaroanareo fa mpivavaka daholy asivitehaka mafy zany itsika mampivavaka atsika dia tsy anarana fotsiny le fenon'ny fanahy masina le hoe fenon'ny fanahy masinao aty Jesosy fenon'ny herinao Andriamanitra ao fenon'ny fanahy masinao fa io fanahy masina io dia ozy volaza baiboly hoe hitarika anao amin'ny marina rehetra hitarika amin'ina hoe hitarika amin'inona hoe marina rehetra misy zavatra tiako hozaraina aminareo ty tsy zay zavatra hifandromban'ny olona hifandromban'ny tanora na hiazaka zany tanora dia mety aminao averiko ny teniko tsy zay rehetra hifanosehany olona na hifandromban'ny olona hoe makany daholy ny olona dia mba hoany ianao ny tena zanak'Andriamanitra marina dia mangataka ny fitarihan'Andriamanitra ka raha makany daholy ny olona dia tsy voatery hoany ianao fa manontany an'Andriamanitra aloha ianao tena io ve tompony lalana alehako io ve ny lalana tokony alehako ary ao anatin'izay fanontaniana petraka izay dia tsotra ihany angatao mihitsy ny fanahy masina apetrao ty fanontaniana ty makaiza dia makaiza ty lalana ty dia mifarana izy inona hoe le fanontaniana avereny kely hoe tenenao an'izay ny eo anilanao apetrao zay fanontaniana izay hoe makaiza sy makaiza dia mifarana iza hoe avereny farana zay ny olona manaty saina mila mametraka an'izay fanontaniana zay fa tsy hoe mifokarorô daholo ny olona dia mba hifokarorô koa ianao e mirona makany daholo ony fa antanio ny tompo makaiza sy makaiza dia mifarana izy so dia mifarana ampoto aloha io na mifarana nanaty antsana aloha ao fa tsy hoe makany ny olona dia makany fa manontany makaiza sy makaiza dia mifarana izy fa tsy makany daholo ony miara-mirona itsika nanisany mba nitahiny tompo atsika dia tsy karazan'olona le miara-mirona tsika zany tsy le karazan'olona miara-mirona rehefa misy olona miara-mirona dia ozy izy zay avelo daholo aloha andeloko velo andolo waizy nareo danare dan alleluia tsy fatany koa hoe waizy izy fa makany daholo dia izy rery ny tsy mba hoany ry anina ozy izy dia hoany ny olona manana amin'ny fanahy masina dia mametsaka amin'ny fanontaniana makaiza sy makaiza dia mifarana izy alleluia ny olona manatsaina dia tsy hoe manao sipa ny olona dia manao sipa daholy miara mifampitatana daholy dia mahafinaritra be mampiaraka daholo ny olona mampiaraka ozy izy le kizivavy izay ny resaka tamiko kizivavy 20 taona latsaka kely zay izy sady nitomany izy eo aloha paster eto mambavaka tsy avela mamanay manao sipa osy hoe alleluia osy amantsy azy hoe fa manao sipa ninona moa ianao zany hono nentina mambavaka eto mambavaka fa tsy avela mama manao sipa hony izy tsy fatany koa re makaiza izy dia makaiza dia
afaka fotoana fohy aniny izy nanantona asa roa taona teo arina ao ampiango ao 3 frère anay zany hita mibavaka pastera marary any amin'ny trano zany koa io ary lizy voany atsaiko any marary hony any amin'ny trano zany any tsy fantatra nananalazaza nananinna 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 marary pastera marary mirona fotsiny ny olona dia mba mirona izy mandeha iny olona dia mba mandeha izy fa tsy fantany hoe makaiza sy makaiza izy dia mifarana izy ny olona manatsaina dia tsy miara mirona amin'ny olona fa mandenika izy makaiza ny olona dia mifarana izy engany hoe ao atsainao foana zany fanontaniana zany ao atsaina foana zany ianao mila ny fitarihan'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiainana mila ny fitarihan'Andriamanitra ianao amin'ny fiainana za mampahery anareo hoe aza mba miady lehilahy zany ary aza miady vehivavy zany aza mba miady lehilahy aza miady vehivavy efa imbeda be nahita expérience nanana expérience nataony mihitsy ampisaraka ny lehilahy amin'ilay vehivavy ankiray nataony mihitsy nataony tedaviny fomba faly ry azoko any misaotra dia zasy fa azoko any misaotra dia zasy fa azoko any azony any ony nanantona anahy izy indray andro eta mibavaka pastera maditra be le ankizy lahy miaraka maditra be za ony fa nefa ny vehivavy miaraka aminy da mibavaka pastera ifatatsao le lehilahy io le netiny mambavaka mafy sy ny rombany nataony nampisaraka tamin'ile ankiray tafiditra izy ao anaty olana ao anaty olana ny olona manatsaina fiany fahendrena ary manana fatakarany mandiniky tsy miady lehilahy tsy miady vehivavy zany ary raha io lehilahy io ary mety falerena ho azonao fa ho torin'le vehivavy anankiray teo alohanao ny nampijaliany fa torinao indray après torinao indray ny après ary angiry firy lavitra no nampijaliany ny vehivavy raha io ny ampijaliany anao makaiza dia mifarana izy raha io lehilahy io dia makaiza io dia makaiza dia mifarana izy za efa nahita lehilahy bogosy be manjy zany lehilahy zany bogosy zany mena volo mibary maso ny tsara tare manjy zany miaraka amin'ny solomaso kely ninninna ny fandrombahany vehivavy fa saingy zao fandrombahany vehivavy fa izy sady mifoka no misotro la biera foana koa dia ozy izy le ankizy vavy anankiray zay eta mibavaka pastera fa misy ranada zay any miaraka amiko vavaka izy ho asa tsy mivavaka izy aloha zany rano tena makina izy a tsy mbola tena hoe mivavaka ato amintsika izy pastera fa dia nanontaniako izy misotro izy sao dia misotro izy sy mifoka indraindray rany izy pastera mifoka indraindray any rehefa le tojo volana iny izy pastera vo mifoka inona ozy izy anao vaka fotorina foana iny fa io atsara tarehanao io azony labera sy ny toka sy ny rongon'ny potehany le zalahy le bogosy tsara teo misotro isan'andro mifoka isan'andro nanomboka mibonibony toka amin'le misy ohatrany mony be reny dia miamahidy miamborotsaka amin'ny patalohany dia mamo isan'andro dia lasa tena fangiry firinany an'le vehivavy tateo ariny ny olona manatsaina dia mandinitsy raha ity lehilahy ty miaraka amiko dia hatray zany fiafaranay miaraka amin'ny toka io izy miaraka amin'ny sigarana izy miaraka amin'ny adalana izy efa hitanao zao ny telefôna fa vehivavy firy miaraka aminy mba efa nandinika avenao hoe mifarana izy ny olona kely saina rehetra dia tsy mahalala ny hafarana fa misisika fotsiny ny olona kely saina rehetra miditra fotsiny izy any tsy fantany ho aiza ny lalany fa ny olona manatsaina dia mandinika izy raha mitsofoka eto dia aiza ny hafarana raha tia ny lalana alehako aiza ny hafarana
Isy tanorany eto omen'Andriamanitra fahazava-tsaina sy tolotsaina. Alala ny hoavinao sy ny fiafaranao ianao. Alala ny hoavinao sy ny fiafaranao ianao. Eto a. Te misy zavatra kely teneniko farany. Za mampahery an'ireny tanora mahatsiaro ohatrany tsy ampy fitiavana amin'ny ray aman-dreniny ireny. Tanora maninona hoe? Sady tsy ampy fitiavana amin'ny ray aman-dreny ianao, ny tsy ampy fitiavana amin'ny fianakaviana, ny tsy ampy fitiavana amin'ny mpiray-tam-po a. Mora fandrian'ny devoly kely ianao. Averiko mila mitandrina tsara ianao le mahatsiaro tena tsy ampy fitiavana io. Le hoe ny ray aman-dreninao misaraka. Ny mpiray-tam-po aminao tsy mba misy tianao. Ny fianakavianao manositosika anao, amorona tevana ianao. Ahoana hoe? Satria eo ny devoly manosika anao hoe tsy misy olona ray tianao. Tsy fantanao akory olona io na olona manahoana, na vadin'olona, na papa sosy, na papa inona io, na makay izy io na inona fa izao. Efa niteneniko teto indray andro. Fa hitanareo ny phrase mampidi-doza indrindra eto ambonin'ny tany, ary ny phrase tena dangereuse indrindra eto ambonin'ny tany, dia le phrase anankiray hoe je t'aime. Ino zany ny phrase mampidi-doza indrindra? Teneny eo anindranao, zany le phrase mampidi-doza indrindra hoe. Inona hoe le phrase? Je t'aime. Ino zany phrase mampidi-doza iny? Raha vao maheno an'inao tonga dia maily fo. Tsarovo pasteur Eltine. Vao misy miteny an'iny, tonga dia ataovy ao an-tsainy. Zay le teny dada malala fa mila mitandrina hoe. Fa tsy hoe vao maheno an'iny. Tsy hoe vao misy mandohalika kely. Tsy manao an'izany. Ieno izao makaiza dia ahoana ny toyany. Fa tsy raha manolotra peratra izy dia makaiza dia mifarana izy. Fa tsy zay avao nahita olona tena tia eto ambony tany tena. Ny antony tsotra, mety hopotika ao amin'ny ara-pitiavanao daholo ny hoavinao rehetra. Tokony ho lasa directeur ianao, tokony ho lasa ny Allemagne ianao, tokony ho lasa ny France ianao, tokony ho atsangana orinasa ianao. Fa voadony indray mandeha tato amin'ny fiainam-pitiavana rava-mbolina. Tsisy ninona azonao tao tsony, tsy hitanao tsony aiza ny ametrahana ny tongotry. Aiza ny tany aleha. Tandremy tsara enao matsapa tena tsy ampy fitiavana io. Misaotra ny Jesosy, fa ao le Jesosy be fitiavana ary tena tianao. Jesosy tianao, Jesosy tianao. Na tsisy tianao ary eto ambony tany mbola misy tianao anankiray. Alleluia. Tandremy miteny hoe za raha nahita ny atsapazana. Tandremy tsara zany. Efa nahita olona tanora be da be potika, nieritreritra tsy ampy fitiavana. Ozy izy ilay kizy vavy anankiray izay mantsy apastera. Za aloha vao misy akana avady eo tonga dia mandeha hiala tao amin'ny dadasiny. Vao misy akavady a, tsy ampy saina ny olona miteny an'izany. Tsy fantatra akory zany olona hoe na iza. Na makaiza. Fa vao misy midemandy. Alléluia. Attention. Tokony andeha lavitra ianao. Fa grave benge zay nilazako hoe aza mirona miaraka amin'ny olona. Tsy hoe mirona ny olona dia irona ianao. Fa grave benge zay efa nahita zazalahy
Zany teneniko anareo ry zazalahy. Mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mangatà tsara ny fitarian'ny Tompo. Inona ny ataon'ilay zazalahy 12 taona? Firy taona hoe? 12 taona. Ny ao an-tsaina dia ny hoe hiarakaraka amin'ny ankizivavy, hiarakaraka amin'ny ankizivavy. Inona ny ozy ny nataony? Niaraka amina zazavavy kely 13 taona, 14 taona. Sendra ny ray aman-dreny tena le mahay azy mihitsy. Doboka ny amponjy 12 taona. Inona tsonony ianao eo? Mba nieritseretana iarana amin'ny vehivavy iny, mba hoe hiarakaraka ohatra ny olona rehetrarehetra, mba sisa 12 taona ianao any amponjy. Inona tsonony ianao? Ravam-bola. Tsy ny lalana alehan'ny olona rehetra mety, fa mila mandinika ianao, maka izy, dia maka izy, dia mifarana izy. Fa sao dia hifarana any an-tanymora. Any ianao vao mitsakotsako, tsisy vehivavy any rahalahy. Tsisy any, tsisy any, tsisy. Ozy rajela hoe tsisy. Alleluia. Alleluia. Tsisy vehivavy any. Lehilahy be daholo ny ao. Rava-bola. Diso lalana ianao, ko nirona ny olona dia mba nirona ianao. Dia ny fiheveranao fa mety io. Ny olona misaina rehetra sy manan-tsaina rehetra dia tsy miazakazaka ny amin'ny alehan'ny olona, mangataka ny fitarian'ny Tompo. Na fanambadiana sy fiainam-pitiavana io na asa, na inona hoe? Raisiko ohatra, mampikadra olona maro ane amin'izao fotoana izao hoe ny tsy fitandremana, mividy halatra, mividy moto halatra, mividy telefônina halatra, mividy zavatra halatra, maika fotsiny anakarena, maika fotsiny anambola. Za miteny anareo tanora sady mizara expérience tsara ihany aho. Aza maika ny anakarena, fa mifamatora tsara amin'Andriamanitra. Mifamatora tsara amin'Andriamanitra. Dia mangata tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Mangataka inona hoe? Mety namana, manana namana ianao any amin'izao tontolo izao a. Manana namana, ta attention fa ny akamaroany namana any amin'izao tontolo izao. Mety namana marina kady a. Mety namana marina kady a. Efa nahita mahita pino a lehilahy. Tsy nangalatra izy, tsy naninona, tsy namaky trano. Fa namany mpamaky trano, namany mpangalatra moto. Voatratra ny namany, tondron'ny namany izy. Miara-midoboka re. Zany rehetrarehetra zany ny relation aman'olona, ny fifandraisana ao aman'olona. Namana izy ny tokony arahako. So dia namana marina kady, so dia namana pididoza, so dia namana pigatsy. Ianao mivavaka be, ianao manompo ny Tompo, ianao tena mitady an'Andriamanitra, nefa ny namanao jiolahy. Ary tsy maninona raha jiolahy ho tominao hivavaka. Taovy alleluia zany. Raha jiolahy maninona hoe? Fa ianao sady tsy mitory teny aminy, sady tsy mivavaka ho azy. Ianao tsy manana, fa ianao falifaly fotsiny hoe hividianana Coca-Cola, dia hividianana ny sandwich, dia hividianana an'izao, dia faly irenao miaraka aminy satria izy manam-bola avy namaky trano. Fa amin'ny fotoana izy tratra dia ianao tsy ho afaka. Mila mandinika ny relation anao aman'olona, ny asa ataonao, ny zavatra vidianao. Nareo mbola tanora dia azavaiko zany. Ny tanora manko mora fandriana kely. Be da be ny olona influenceur amin'izao fotoana izao. Betsaka ny manipuleur amin'izao fotoana izao. Manipuler ny olona ianao. Ohatra zao le tia, anona zao, aza miteniteny amin'ny dadany lisany, aza miteniteny amin'ny mamany lisany, fa tia ny aferatsika, tonga dia zao tia, zao million, papapapa. Zao a, ny akamaroanareo reo tsy haiko na maheno nitory-teniko na tsy maheno nitory-teniko. Ny fotoana antsika eto fohy. Be da be nitory-tenin'ny pasteur tena mahakasika amin'ny fiainana sy ny fiatrehana fiainana. Tandremo ny relation aman'olona, ny asa atao, fa betsaka mifandrika amin'izao fotoana izao. Voatsela kory nahita rahalahy anankiray nidoboka any amponja. Inona ozy izy ianao? Nividy moto halatra.
mpanompon'andriamanitra ato amintsika ato zany mividy moto alatra. Izy tsy nalala i moto io nangalarin'le olona dia efa namidin'io le mpangalatra io tamina olo-kafa, dia namidiny tamin'le olo-kafa dia izy indray mividy tamin'le olo-kafa, zany hoe fa intelo miampitra. Dia izy nivarotra an'io amin'ny Facebook, izy namidiny tamin'ny Facebook io nifandrian'le olona, eto ampita-tafika ozy izy miandry anao, ay izy eto ampita-tafika fa miaraka amin'ny gendarme, ny ray sipotsiny any amponja. Jerevo daholo ny fiainana, aza maika ny hoe manao an'ity ny olona dia manao fa jereo i fotony, maka izy ty lalanyity dia maka izy dia mifarana izy. Rehefa manao zavatra betsaka ny fandriky, raha misy olona tonga fotsiny eo aminao ivarotra zavatra amin'ny an'ity amin'ny an'ity, tandremo tsara tany Amazingay efa nahita zavatra ohatry zany, nahita zavatra ohatry zany. Moto cross be reny alatra, moto alatra. Dia inona ozy izy ianao nataon'le mpangalatra, tonga tao amin'ny tranon'le raha mpanompon'Andriamanitra izy, mba janony eto ozy izy loha ty motoko ty fa simba, mba nany eto fa ho alaiko amin'ny ana fa janony eto. Inona ozy izy nay le moto misy GPS, na rano polisy tratra tao amin'ny tranon'le mpanompon'Andriamanitra, tonga dia hita tao io le moto alatra. Tsy afany ala le mpanompon'Andriamanitra, dia vao nanazava tsy ana io fa misy ohatry zao ny tompon'izy io fa tonga teo fa hoe napetrany teto, nidoboka tany amponja andro vitsivitsy zay vao afaka. Inona ny tiako tenenina, amin'ny fiainana dia misy fandriky, mila mangataka ny fitarian'Andriamanitra, mila mangataka n'inona hoe na amin'ny relation aman'olona, na amin'ny asa tao, na amin'ny fiainam-pitiavana. Tsisy fomba alasa lavitra anao raha ianao rery ozy ianao mokondohako ny saiko, fa tsisy fitarian'ny fanahy masina ao aloha kely anao tsy maintsy hidaraboka. Zany no ilaina amin'ny fanahy masina. Ary mirary ny tanora rehetrarehetra eto sady anana expérience ianao no hiaraka amin'ny fanahy masina ianao, fanahy masina no hitarika ianao, tsy ho diso lalana mandrakizay zany ianao. Asivitehaka mafy. Raha misy olona midemandy ianao mariazy amin'ny fanambadiana, tsy tonga dia falifaly hoe inona, fa ny olona manana amin'ny fanahy masina mangataka amin'ny tompo aloha tena avy aminao ve ty tompo satsy avy aminao. Amen, amen. Ny asa rehetrarehetra ny hoavinao rehetra, ny fifandraisana aman'olona, tandremo, fa tsy voatery anao ratsy ianao, fa nandray fifandraisanao amin'ny olona nimbanao. Zany no ilana ny fanahy masina amin'ny fahatanorana. Misaotra ny tompo fampivavaka daholo nareo, hitarika anao any ny fanahy masina. Mitsangantsika asan-drato ny tananao dia avereny zao Jesosy ah. Misaotra anao afa-ty ahy ianao, misaotra anao afa-ty ahy ianao, misaotra anao afa-ty ahy ianao. Nandray an'izany tenin'Andriamanitra fo zany, omeo ahy Jesosy ny expérience amin'izao fahatanyorako zao, na mahomby ahy na tsy mahomby, na mety ny ataoko na tsy mety ny ataoko, mba ahy andray expérience hitrandraka an'izany aho eo amin'ny fiainako, na mahomby na tsy mahomby, na manana baka na tsy manana baka, na mety ny ataoko na tsy mety ny ataoko. Tompo meo amin'ny fitariana avy aminao, fitarian'ny fanahy masina, mila amin'ny fitarianao ahy, mila ny fitarianao ahy, mila ny fitarianao ahy. Fanahy masina, aza velandeha irery ahy, aza velandeha irery ahy, mila ny fitarianao ahy. Tonga dia samy hivavaka. Jeune impactant deuxième édition. Tanora misy fentsakely andiany fahiny. Ny fitondranao ny fiainako, fa fantatr'Andriamanitra fa rehefa tianao dia miara-miasa asoa ny zavatra rehetra. Ka androany Jesosy iombona aminao iombona aminao Jesosy amin'ny filazako fa hiandry ianao amin'ny fotoana rehetra, ary atokony fitantananao hatramin'ny farafofonaiko, hiandry ianao satria azoko antoka ny fitondranao. Amen. Hey, yeah.
hainao dia irao tsy voafetra ny hitany maso sy izay hoentiny fiainana halalana tsy maintsy hodiaviko ny fanamboaranao nandritra dopo matuka pametini vitu janawa rewan selina hatu pinang beauty tonight pisai mendenau tiu perfana tenan ramino no dio cura kama voice so mediti utakat anjuan ni antunido mas waizao panani fanda today anima efamiasiano amen can't you smile hitunda fatsimiu vaniteni now rapat izaret izau detununam funau it's light timang desau pisai no tanto nawai ane seku pakampatai o feluni finu amen pianano metudai o ampiatana now anume ajaya baba perusiani te nina tupo matuka Irawe tupo matuka no one telling now to be now you would get in outside me now. Super!
tena oh bizay miandena tiu perfana tena no oh bizay miandena tiu perfana Wann Jesus magic say nat. Daw ira tsika farany hoe Tompo mato family Mas o quanto quer Zay matoky anao tsy ho very fanantena Zay matoky anao Tsy ho very fanantena Lazao Zay manana anao tsy ho very fanantena Zay manana anao Tsy ho very fanantena Vahaony oloko Vahaony oloko Andraisanao toroteny mahery vaitra Anova tanteraka ny fiainanao Vavaka matanjaka Na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra Ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy No ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahaony oloko Vahaony oloko Nandefandefy izy mba asa Aku nanisik